mindro, izazy indro igny mindro amizay. Konde antika taratany misetsika ity. Bidibidina isaky. Efa na dia tramtolo misosa ndraidraiky toma metra-panontaniana hoe. Fanjary tapitrisa ny olo maventy voan'ny tension manerana zao tontolo zao olo maventy zany. Ka ho tsinjaraitsika izy io. Dia ho tanterany Jehovah amintsika izany ka hitombo filoanasika hitombo fitiavana alidalida samby andresatry voninahitry fiainana rehefa ho avy Jesosy. Ka ny fanoriko atsika izay vita batisany any ihany koa dia hitoetra amin'ny fahamasinana ziska mifary. Arahony toromarika atao titarika ho izy fiamona. Arahony torohevitry ny directeur de l'église, ny torohevitry ny olo, ny torohevitry ny filohan'ny safitorian, ny torohevitry anoloka alohantsika hivavaka atsika. Andriamanitra ray tsara indrindra masina endany tô. Tonga eto amin'ny toerana ity zahay hanatanteraka ny baikinao. Hagnano batisa ireto zanakao reto. Miangavenao hamela ny fahotanan'izy reto. Manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ka ny fanahy masina. Amen. Manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ka ny fanahy masina. Amen. Mamerina fiarabana amintsika jiaby tsaka navaka izay magnaraka ty fandaharagna avy aty amin'ny Fédération Madagasikara avaratra ity. Misaotra Zagnahary atsika satria nanometsika rehetra fitahina sy fahombiazana izy teo amin'ilay hetsika lehibe Pentecoste izay niarahantsika membre rehetra taty amin'ny faritra avaratra. Ny fisaorana moa sy ny fiderana araka izay nataon'i David amin'ny Salamo 7:1 manao hoe misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ry fanahiko ary aza misy hadinonao ny fitahiany rehetra. Izany fanambarana nataon'i David zany ry havana no entiko eny koa misaotra an'Andriamanitra tamin'ny fitahiany lehibe izay nataony isika tsirairay avy tamin'ilay hetsika Pentecoste 2022 izay niarahantsika ny salahy. Misaotra ireo administrateur mpitantanasa avy aty amin'ny Fédération Madagasikara avaratra, ireo pasteur namana rehetra ary membre rehetra tsy akanavaka na lahy na vavy izay niaraka nitotona fotsy nandro namasaka ary niaraka ny salahy teo amin'ny fanatanterana zany asa lehibe zany. Raha atao no taremarika farany ny amin'ny vokatra lehibe izay nomen'Andriamanitra atsika dia 7,403 na hoe 3247 izany no vokatra zay azo tamin'igny hetsika lehibe noarana ny tanjo. Raha 3,000 no objectif zay napetraka dia hitantsika teo fa noarana mihitsy zany tanjona zany noho ny fiarahan'ny fanahy masina niara-niasa tamintsika ary ny fiarahan'Andriamanitra eny koa tamintsika tsirairay avy. Le hetsika Pentecoste nefa tsy mijanona eo ihany, tsy mijanona tamin'ilay 23 avril ihany, fa mitohy mandritra nyty taona ty zany dia hitondra vokatra amin'Andriamanitra isika satria ny Pentecoste moa dia fitombokatra ka manomboka amin'ny volana Jona ho avy zao, manomboka le 2 ka hatramin'le 11 Jona eny koa dia andeha eny koa ny deuxième vague ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay rahantsika misalahy ka dia mbola manentana antsika tsirairay avy tsy akanavaka mba hiaraka eo amin'ny fanatanterahana izany asa lehibe zany. Koa dia makasitrika tompoko makatelina eny koa ho amintsika rehetra izay nagnaraka izao fandaharana izao. Misaotra tompoko.